fandarana isika samy isika. Fandarana vokarintsika samy tanora ary natao hifampitaizantsika samy tanora. Fandarana isika samy isika iresahana manokana ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika mba ahatonga antsika aharitra sy hivelatra amin'ny fanarana ny tompo. Arahinao isaky ny sabotsy arivo eto amin'ity onjam-peo maminao ity. Tompo, atoro ihany ny lalanao sodalako mba anarahako azy hatramin'ny farany. Ataovy mahiran-tsainao anarahako ny lalananao sy tandremako azy amin'ny foko manontolo. Ampizory amin'ny sodalany didinao aho satria izany no fahafinaretako. Ampirony amin'ny baikinao ny foko fa tsy amin'ny fitiavaka reny. Avy lio ny masoko tsy hijery zava-poana velomy amin'ny sodalanao aho. Tovy amin'ny mpanomponao ny afatra ao tompo izay natao anao an'izay mpanajanao. Indro maniry ny fepetranao aho koa velomy amin'ny fahamarinanao. Amen. Mamini fuku ni Jesu ni famutena zavitana ni hadisuku na velana tena fakamu mandrakiza Jesu malado pamu Jesu di dunia itu rasuana velukanu vulukana bisa sitaka tanu nifuku rizesoti Zazatima sarakana muramani tanu hifiki chawamina Jesu malano tamu Jesu di dunia itu rasuana vulukana bisa sitaka akanifuku sinifuna yaranitepo tena ira Afganisaitu sini sana ila safidi manakizai Jesu malano tamu Jesu di dunia itu rasuana velukanu vulukana bisa sitaka
Mamy fonay tokoa tompo ny famonjena izay nataonao teo amin'ny fiainanay. Mamy ny fonay ny fitiavanao izay nasehonao tamin'ny lanoloranao ny tenanao teo ambony hazo fijaliana mba ho faty isolo elokanay. Mamy ny fonay ny fitiavana izay nampianarinao anay ary iantsonao anay mba handehananay araka izany ihany koa amin'ny fiainan'ny fahavelomanay. Mamy ny fonay ny teninao tompo, ary izany koa ny mbola mahatonga anay mbola manaraka hatrany izao onjam-peo izao satria te hiaona aminao izahay amin'ny alalan'ny teninao. Dia mangataka aminao indray ary izahay mba hitenenanao ny fosiny fisainanay ho tefenao izahay. Fa tianay ho atolotra anao tokoa ny fonay manontolo mba ho anjakanao feno, ny fonay manontolo mba ho feno ny fanahinao, ilay mpampianatra, ilay mpanolotsaina, ilay mpitaridalana. Ho dia mameno izay rehetra manaraka izao fandarana izao indray. Ary dinio ny fonay sy ny fisainanay ary ny fieritreretanay dia avaozy indray ny fiainanay. Dia aminao Kristy tomponay no ametrahanay indray izao fandarana izao. Misaotra Kristy tompo. Amen. Dia faly miarabantsika rehetra indray namana roa kamira falmana raha mbola afaka miara-mitafa amin'ny alalan'izao onjam-peo mamitsika izao. Miaraba ary manonona ny fiadanan'ny tompo amin'ny fiainantsika tsiraray avy ary ho marina amintsika tokoa ny le hoe ny fiadanako ny tompo no omeko anareo, ny fiadanako no avelako anareo. Tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no fanomeko anareo. Ny fiadanany men'Andriamanitra antsika tokoa manko tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia tsy fiadanana zavatra ety ivelany izany fa fiadanana ao am-po. Ary tsisy marombaka izany fiadanana omen'Andriamanitra antsika izany raha mana firaisana feno aminy isika ao am-pontsika ao. Dia anio indray isika manko dia hibanja loha hevitra iray amin'ny fomba fanarantsika ny tompo, satria zava-dehibe loatra ny mahatsapa hoe raha manara-diny tompo aho, inona ny zavatra mety miandry ahy? Raha manara-diny tompo aho, inona ny zavatra mety ho lalovako? Ary mino aho, ary antenaiko, ary raha mbola tsy ao anatin'izany ianao dia miantso anao ny tompo fa isika rehetra no tiany mba hanarady azy. Ary isika rehetra ihany koa no mety efa niaina ireto zavatra izay olazaintsika atao anatin'ity fandarana ity. Fa dia ho resahantsika rehefa avy eo tokoa manko ny amin'ny hoe fomba fanarantsika ny tompo dia inona daholo ireo zavatra izay sedraina na zavatra izay mety mitranga eo amin'ny fanarahan'ny olona izay manara-diny tompo. Inona daholo ireo zavatra mety mitranga ho amin'ny olona izay manara-diny tompo. Fa melohan'izany dia izao, na ny tenin'Andriamanitra nivakitsika tany am-piandohany na ny heram-bavaka izay nataontsika teo dia miresaka fo. Ary ao anatin'io fo io no iangan'ny zavatra rehetra ho ny tenin'Andriamanitra, na ny soa na ny ratsy dia avy ao anatin'ny fo daholo no miainga. Ary izay nahatonga an'Andriamanitra nangataka tamintsika hoe anaka, atolory ihany fonao. Atolory ihany fonao izy satria ao anatin'io fontsika io no misy fanalahidy ny tena fiainana, fanalahidy ny tena fiadanana. Fa mbola miteny ihany koa izy nefa manao hoe fa omeko fo vaovao anao ary fanahy vaovao nataoko ho ao anatinao. Tian'Andriamanitra io fontsika io mba hanjakany. Ka nahatonga ny tompony teny nanao hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra. Nambaran'i Mosesy izany ary namafisy ny tompo ihany koa, satria ao anatin'io fo io no ahitana taratra ny tena fitiavan'ny olona anankiray. Izakay ny tena manjaka ao am-ponao. Za milaza aminao fa raha olona ihany no manjaka ao am-ponao dia mety ho diso fanantenana ianao. Fa raha Kristy no avelanao anjaka feno ao anatin'ny fonao dia hita fiadanana ianao. Ka fanontaniana mipetraka ety am-piandohana,
aiza ny toeran'ny Kristy ao anatin'ny fiainanao. Fa ozy izy miteny manao hoe indro mijoro am-baravarana ka mandondona. Misy meny feo ka mamoa varavarana dia hiditra ao amin'ny ao iary-sakafo aminy. Aiza io varavarana io? Ny varavaran'ny fon'ny olona. Ary zay no mahatonga ny olona rehefa tena hoe nanokatra ny fony ho an'i Jesosy Kristy izy, ka nanaiky an'i Kristy ho tompo sy mamonjy ny fiainany, dia samy teny ary samy hira n'ity hira ity, ny foko rehetra. Ary zany hira izany, zary haitsika tanora loatra. Fa zany hira izany ny sariako ny saintsika le efa miteny manao hoe tena efa nanolo tena ho an'ny tompo aho. Dia marina ampiko ve ity hira ity? Marina ampiko ve ity? Raha hainao le hira afaka mihira ianao, fa nefa ny tsara indrindra dia ny eritreretinao hoe marina ampiko ve zany? Hira ataon'ny groupe artistika ny ako avy amin'ny fikambanana mpiara-maka ny Baiboly zany hoe ny foko rehetra. Ny fo
no anisan'ny zava-dehibe ao amin'ny fiainan'ny olona. Fa rehefa ratsy io fon'ny olona io dia mahavita zavatra ratsy izy eo amin'ny fiainany. Ary ny tanjony devoly ihany koa dia izao hoe ny androbaka ny fon'ny olona io, ary hitantsika tenin'Andriamanitra maro manambara an'izany ao hoe Satana nanome fon'ny olona, Satana nandrobaka ny fon'ny olona, dia rehefa tsatrany io dia ampiasainy amin'ny fomba rehetra ny olona havita zavatra ratsy. Fa rehefa Kristiny manjakana io ka babon'ny Kristiny fon'ny olona dia tena mahavita zavatra tsara ho an'ny tompony olona. Dia isika tanora mba manahoana ny toe-ponao zao. Fa io fo io dia misy aretina tsy ahita-pana sitranana io izy fa ny tompo ihany mahay manasitrana an'io. Fa zao ndao indray tsika atao anatin'ity fandarana ity anantona ny tompo hoe araka ny tenin'ny Hebreo 10:12 raha miresaka an'io fo io ihany izy. Hebreo 10:12 dia hoy izy mivaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo manao hoe aoka isika anantona an'Andriamanitra amin'ny fo mahitsy sy amin'ny fahatokiana vokatry ny finoana rehetra, voadio ho afaka amin'ny fieritreretana vesarany otany fotsika, ary rehefa voasasa tamin'ny rano madio ny tenantsika. Ny fotoana mety tena ny vesarany ota tokoa ny fotsika, ary mety misy amintsika manaraka izao fandara zao mbola vesarany izany ota izany ny fotsika. Zay fa rehefa vesarany eo anao dia tena mavesatra ny fiainanao. Ny fo no zavatra kely indrindra ao anatin'ny anisan'ny kely raha ny taovan'olombelona zany jerena kely izy, kanefa mavesatra io, mavesatra tsisy hevitra mihitsy io. Tsy zakan'ny olona io fo io rehefa mavesatra ka mahatonga ny olona anaonao foana. Fa saingy izao io fo mavesatra io nahatonga ny tompony tenina na hoe mankanesa ty amiko ianareo izay miasa fantatra sy mavesatra tretana, fa zao no hanome anareo fitsarana. Tena ho anao manokana ty hery ty, ho anao izay tena matsiaro tena ho mavesatra. Matoany ianao izay mavesatra dia manalavitra ny tompo izay ny tadidio. Fa ny olona raha manantona ny tompo dia izao hoe mahatsiaro fitsarana izy, mahatsiaro fahamahivanana izy eo amin'ny fiainana. Ary ny fahafantaran'ny tompo antsika hoe mavesatra ihany koa no mahatonga azy manina miantso antsika foana. Fa indraindray tsika ny tsy te hanantona azy, tsika no miziriziry amin'ny hevitritsika, tsika no tena mivoamaika manamafy ny fotsika. Fa tadio fa rehefa mafy io fo io dia makina ny fiainanao. Nefa iza no afaka manamboatra an'io fo io dia tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany, satria izy no mpandinika ny voson'ny fo ny soratra masina. Izy no tena mahalala ny fiainantsika fa tsy ny olona manodidina antsika. Dia tadidio fa raha miantso antsika ny tompo dia miantso antsika te hitondra ny fotsika eo aminy. Ka zay fo zay no mila diniantsika kely ny tenantsika hoe manahoana. Raha iresakitsika amin'ny fandarantsika atao anatin'ny an'io ty dia ny hoe ireo zavatra mety hitrango eo amin'ny fiainan'ny fanaranan'i Kristy dia ho hitantsika tsara hoe inona izany. Kanefa raha manalavitra azy isika dia tsy ho tsapantsika ny famaivanana miaraka aminy, fa raha manantona azy isika dia manamaivana ny fotsika izy. Ka alohan'ny teny hidirantsika ary le hoe zavatra mety mitranga amin'ny fanarahana ny tompo dia aleo aloha hanaraka ty rambavaka iray ity isika, je reviens vers toi, satria raha tsy miverina tena manana fifandraisana feno amin'ny tompo isika, tsy ho tsapantsika ny alaliny izany atao hoe tenin'Andriamanitra izany, indrindra izay ho fampizarantsika rehefa avy eo moa izany. Je reviens vers toi ao anatin'ilay rakikira kapila mangilatry ny c'est comme ça. Dia angatahantsika anao amin'ny lafiny teknika andefa izany. Je n'ai de force que pour pleurer.
comme si tu disparaissais. Oh, j'ai dû te faire mal, ne pensant qu'à moi. Je me sens si faible, alors pardonne-moi. Je reviens vers toi. Prends-moi dans tes bras. Quand j'ai besoin de toi, viens et restaure-moi. Je sais bien souvent, je t'ai rejeté, sans réaliser ce que je faisais. Oh, par mes erreurs, je suis oppressé. J'ai tellement besoin de te parler. Oh, j'ai dû te faire mal, ne pensant qu'à moi. Je me sens si faible, viens et relève-moi. Je reviens vers toi. Prends-moi dans tes bras. Quand j'ai besoin de toi, viens et toi qui n'as jamais cessé de m'aimer, toi qui connais mon cœur et ses secrets, viens me remplir de tout ce que tu es, pour qu'enfin je sois libéré. Je reviens vers toi. Prends-moi dans tes bras. Quand j'ai besoin de toi, viens et restaure-moi. Je reviens vers toi. Prends-moi dans tes Quand j'ai besoin de toi, viens et restaure-moi. Viens et restaure-moi. fa zay olona tena miverina amin'ny tompo tokoa ane dia avoazon'ny tompo indray tokoa ny fiainany. Ko atsika tanora izay efa mety ny sitatsitaka tenenanana teny tsy mangatsika tsy mafana, tadio fa ozy izy ny tompo alohan'ny vavaka anao, aleoko nareo mangatsika ozy izy na mafana, kanefa raha naraka ny tompo ihany ve tsy aleo tena mafana, toy izay angatsika ihany koa. Dia izao fandaran'izao ary natao dia mba handrisika atsika tanora tena afana fo amin'ny fanarana ny tompo, ary io fo io ao no iangan'ny zava-drehetra eo amin'ny fiainana. Ary le hira teo dia hitantsika fa nyteny tsara hoe iza moa ny tena mahalala ny zava-miafy ny foko dia tsy misy afa-tsy Andriamanitra rery ihany. Ary zavatra resantsika eto dia izao hitan'Andriamanitra daholo koa ny toe-ponao ao anatin'izany. Fa isika manko rehefa nanara-diny tompo tsy hoe tonga dia matotra, tsy tonga dia olon-dehibe, fa rehefa nateraka indray isika dia tahaka ny olona rehetra. Ny olona reka efa nateraka indray rehefa teraka dia inona zavatra misy? Mianatra izy. Mianatra maninona? Mianatra mandeha. Mianatra mijoro aloha voalohany indrindra, dia mianatra mandeha, dia mianatra mitsangana ihany koa rehefa mba mianjera.
ary zany ihany koa ny fiainana fanarana ny tompo. Mianatra mijoro tena kristianina tokoa. Mianatra mamindra amin'izany atao hoe fanarahana ny Kristy izany. Ary raha lavo ara dia mianatra mitsangana indray ihany koa. Ary zany atao hoe olon-dehibe fa tsy midongo mipetraka ao amin'ny toerana ao rehefa mianjera. Fa ny zaza rehefa manomboka milehibe mianjera izy dia arenina. Fa rehefa manomboka milehibe izy mianjera izy dia izy no mianatra maninona? Mampitsangana ny tenany. Ary izay ihany koa no tanjozao fandarana izao ahatonga antsika olon-dehibe mahatratra ny ohatra Kristy. Fa ny fanarana ny tompo manko dia izy ihany no niteny any amin'ny Jaona toko 9 ihany. Jaona toko 9 (12) dia ny tompo no miteny hoe ahoana moa zany atao hoe manaraka azy. Zao ny zavatra lazainy. Tamin'izay dia nitenenan'i Jesosy indray ny vahoaka nanao hoe zao ny fahazavan'izao tontolo izao, izay miaraka amiko tsy mba andeha amin'ny natyaizina fanana ny fahazavana vokatry ny aina na hanana fahazavana aina zany. Ny olona mandeha manaraka ny tompo ve? Mandeha amin'ny fahazavana aina na fahazavan-tsaina na fahazavan'ny toe-po zany. Dia apetrao ny fanontaniana, tena madio fo ave sa madio fisaina? Fa zay ny sitraky ny tompo atsika. Ary zao ihany koa lazaina ny Mika toko 9 (9) Mika toko 9 (9) manao hoe tsy ery olombelona fa efa nampianarina anao ny fitondran-tena tsara sy izay tadiavin'ny tompo aminao, dia ny anao ny rariny sy andalan'ny fitiavana ary ny anaraka an'Andriamanitra ampanetretena. Inona ny atao hoe olona manara-diny tompo? Dia olona araka ny lazainy Mika toko 9 (7) hoe izao ny tadiavin'Andriamanitra aminareo, dia ny anao ny rariny, handala ny fitiavana, ny anaraka an'Andriamanitra ampanetretena. Dia izay no atao hoe olona manara-diny tompo. Fa ny fanarahana ny tompo koa dia tsy midika mihitsy anefa izany fa hoe tsy misy olana ny fiainana na hoe mandeha ho azy fotsy io satria efa manana ny Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao ao am-ponao anao. Tsy marina izany. Ny fanarahana ny tompo dia hisedrana zavatra maro samihafa. Ary izay le loha hevitra ity fandarantsika ireo zavatra mety hitranga amin'ny fanarahana ny tompo. Voalohany ao anatin'izany dia izao, zavatra mety hitranga rehefa manara-diny tompo ianao dia indraindray ianao toa misalasala marina hoe tena zanak'Andriamanitra marina ve? Tena voavela eloka marina ve? Tena mbola tian'Andriamanitra marina ve? Misy fotoana ianao mametraka an'izany fanontaniana izany. Ary zavatra amin'ny maha olona antsika dia mety mitranga izany. Saingy izao no mila tadidiana. Satana amin'izay mandranitra anao amin'ny fahalemenao. Satana no mandranitra anao amin'ny fahalemenao iny. Le zavatra tsy mety nataonao na le zavatra hota vitanao dia izao, reny zavatra tsy mibebahanao rehetrarehetra reny no araroton'ny Satana. Ianao dia tsisy intsony. Ianao dia izao aloha. Ary misy ary zavatra efa lasa, efa tena bebahanao teo anatrehany tompo dia miverinao anatin'ny sainao satria Satana no mametraka an'ireny. Zavatra mety hitranga zany amin'ny fiainana kristiana. Zavatra mety mitranga zany amin'ny fiainana fanarahana ny tompo, ny fisalasalana ao anatinao hoe tena mbola tia marina ve Andriamanitra? Tena zanak'Andriamanitra marina tokoa ve? Tena voavela eloka marina tokoa ve? Zavatra mety hitranga zany rehetrarehetra zany. Kanefa ny zavatra tokony tsapanao rehefa tonga zany dia ny hoe tsy ny fahatsarako no namonjena ahy. Tsy ny fahatsarako velively no namonjen'Andriamanitra fa noho izay nataon'i Jesosy Kristy teo ambonin'ny hazofijaliana. Zay no namonjen'Andriamanitra. Tsy ny fahatsarako mihitsy fa noho ny zavatra nataon'i Jesosy Kristy teo ambonin'ny hazofijaliana. Noho izany zavatra tokony tadidintsika dia izao zavatra izao. Raha tonga aminao reny fisalasalana reny. Ny voalohany dia tadio fa rehefa tena nandray an'i Jesosy Kristy io tompo sy mamonjy ny fiainanao anao dia olom-boavidy sy voavela eloka ianao. Tena olom-boavidy sy voavela eloka ianao rehefa tena nanolotra ny fiainanao ho an'i Jesosy Kristy. Ahoana hoy izy Paoly raha nanoratra ny kristianina tany Efesosy izy mikasika an'izany hoe nareo dia olom-boavidy ary olona
voavela heloka izany. Efesianina toko voalohany andininy fahafito. Efesianina toko voalohany andininy fahafito dia izao vaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ny raha nafonjanany no nahazoantsika ny fanavotana dia ny famelana ny adosoantsika izany nanehoan'Andriamanitra ny are-pahasoavany izay natosany be dehibe tamintsika ka nahazoantsika fahendrena mampalalana feno. Ny raha nafonjanany no nahazoantsika ny fanavotana dia ny famelana ny fahadosoantsika izany no nanehoan'Andriamanitra ny are-pahasoavany. Ary izany nahatonga ny Davida rehefa nahatsapan'izany tokoa, satria nisy fotoany Davida nahatsiaro hoe za ve mbola tian'Andriamanitra, za ve zao. Dia rehefa tsapany fa tena olona voavidin'Andriamanitra izy ary olona navelan'Andriamanitra heloka izy, dia nanoratra ny Salamo 2:30 izy ka ny tenina hoe sambatra ny olona izay voavelany elona sy voasarina ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah heloko ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Ary zany ihany koa nahatonga ny Paoly apôstôly mbola nampahery ny kristianina ao anatin'izany adi-tsain'izany hoe za ve kristianina mbola manao an'izao sao tsy tian'Andriamanitra intsony ary aho. Dia hozy izy ny Romanina toko 9 andininy 1 hoy Paoly, Romanina toko 9 andininy 1 manao hoe ko ankehitriny dia tsy misy intsony fanameloana ho an'izay tafaray amin'ny Kristy Jesosy. Ko ankehitriny dia tsy misy intsony fanameloana ho an'izay tafaray amin'ny Kristy Jesosy. Ko tadidio ary fa ao anatin'ireny zavatra mety tsy mety ataonao reny dia Andriamanitra dia tena tianao ary tena namela ny helokao raha tena niverina marina taminy tokoa ianao. Ary ny zavatra faharoa mila taditsika dia zao hoe olom-boafidy tsy voavela heloka ianao. Fa ny faharoa koa dia zao hoe eo ambany fiarovan'ilay mahery ianao. Eo ambany fiarovan'ilay mahery ny fiainantsika kristiana. Ary iza ilay mahery? Jesosy Kristy. Ny Satana dia mametraka fisalasalana sy fanamelohan-tena ao anatinao. Fa ilay mahery kosa dia eo ambanin'ny fiarovany ianao. Jaona toko 10 andininy 17 ka hatramin'ny 17 dia hoy ny tompo manao hoe vakina amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ireo ondriko miain'ny feoko izao mahafantatra ny ondrika ary izy manaraka ahy. Izao no manome azy ny aina maritra mandrakizay ka tsy ho very izy na oviana na oviana ary tsisy haharombaka azy eo an-tanako. Ny raiko izay nanolotra azy tamiko dia lehibe noho ny rehetra ka tsy misy olona maharombaka azy eo an-tanany ray. Izao sy ny ray dia iray ihany. Hitantsika amin'izany amin'ny Jaona toko 10 andininy 17 ka hatramin'ny 17 hoe eo ambany fiarovan'i Kristy ianao. Eny mety nanao adalana ianao, mety be dehibe ny zavatra mety tsy tanteraka eo amin'ny fiainanao, fa mila tsarovanao dia zao hoe olom-boafidy tsy voavela heloka ianao. Eo ambany fiarovan'ilay mahery ianao satria efa nanaiky azy ho mpiandry anao izy. Satria rehefa Kristy no mpiandrondronao dia tsy avelany isy harombaka azy eo aminy. Ka na miala ary le ondry dia diadiaviny foana iny ho averiny ao am-balany. Ary zany mila tsaroantsika tanora kristianina. Mety misy tokoa ny fisalasalana eo amin'ny fiainana hoe za ve mbola tena tian'Andriamanitra, za efa nanolo-tena nefa zao natao, sao dia mbola tsy tena izy ary aty, sao dia zao ary aty. Devoly no mametraka an'izany eo amin'ny fiainantsika. Manarahoatra ny fahalementsika izy fa tadidio fa Kristy rehefa nitianao dia mitianao hatramin'ny farany. Ary tihiry ty ny antsika ny hira tsy hoe fandrafahana fandaharana. Ary zay ny tanjon'ity onjam-peo ty, tsy hoe manao boîte muzika ohatrany ny sasany, fa ny tena tanjon'ity onjam-peo ty na ny hira aza dia hoentina hitenenan'Andriamanitra aminao ary entintsika hitenenana amin'Andriamanitra ihany koa. Ka ao anatin'ny fisalasalana dia tadidio hoe teo foana ny Kristy fa isika tsy mihaino azy. Dia hira anakay izay hainao, tianao, maminao dia andao arahantsika ilay hoe ay teo foana i Kristy.
fiainako teo karakaina niova oso hai teo fony Kristy hai teo fony Kristy mitata dia teo foana tokoa ane Kristy e fa iza moa tsika tsy mbola nandalo an'izany tokoa rehefa mandalo fisedrana mandalo amin'ny fanarana ny tompo dia misy fotoana ianao miteny hoe ahoana ary ty fiainako ty ahoana ary ty fa tadio fa eo foany Kristy isaorantsika ny antokopirany FMPA avy any Paris nanao an'izay hira teo zay hoe ay teo foany Kristy fa misy fotoantsika hoa ao anatin'ny fisalasalana mety mandalo an'izany ny fiainantsika kristiana zanak'Andriamanitra marina tokoa ave voavela heloka tokoa ave dia zao no tadidio hoe ao anatin'ireny dia tokony tadiditsika olom-bo vidy sy olona voavela heloka isika olona eo ambanin'ny fiarovan'Andriamanitra mahery isika olona eo ambanin'ny fiarovan'Andriamanitra mahery isika ary ny fahatelo mila tadiditsika rehefa tonga ireny fisalasalana ireny no le ady mamay izay sedraina amin'ny fanarana ny tompo dia zao no tadidio hoe arova ny herin'Andriamanitra ianao na dia ao anatin'ireny ady mamay ireny ary ianao dia tadidio fa arova ny herin'Andriamanitra ianao ao anatin'ilay fisalasalana iny ve ianao dia tadidio fa mbola eo Kristy ary miaro anao izy ahoana moa sisy Petera raha nampianerin'ny fiangonana izy tao anatin'izany le hoe fisalasalana ny amin'ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra sy hoe ny fitiavan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra zany Petera voalohany toko voalohany 9:7 no vakitsika ka hatramin'ny 5 Petera voalohany toko voalohany 9:7 ka hatramin'ny 5 ary mariako aminao fa ny baiboly izay ampiasaitsika eto amin'ny fandaranitsika samitsika dia ny dika teny ombony eto Madagasikara na ny diema zany satria akaikikaiky atsika tanora kokoa ny voambolana ampiasaina ao anatin'izany ahoana hoy izy Petera voalohany toko voalohany 9:7 ka hatramin'ny 5 hoy ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ankalazaina ny ilay Andriamanitra sady rainy Jesosy Kristy tompontsika be famindrapo tokoa Andriamanitra ka niteraka antsika indray tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay natsangana ho velona avy any amin'ny maty izany no ananantsika fanantenana mivaivay fa hahazo ny lova tsy mety simba sady tsy azon-doto no tsy mety levona voatahiry any an-danitra io lova io mba ho anareo dia ianareo izay arova ny herin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana mba handray ny famonjena efa voninaseo amin'ny andro farany dia ianareo izay arova ny herin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana mba handray ny famonjena efa voninaseo amin'ny andro farany
tadidio a ry tanora namako fa ao anatin'ny ady mahamay ny fisalasalana mety mitrango eo amin'ny fiainantsika raha rotony devoly dia zao arovan'Andriamanitra ianao anatin'ireny. Fa tsy tsapanao le fiarovan'Andriamanitra anao ratsy miantso azy ianao, ratsy manaiky hiverina aminy ianao, dia tsy tsapanao zany hoe arovan'ny herin'Andriamanitra zany ao. Kanefa na izany na tsy izany dia zao hoe ny ain'Andriamanitra zay rehefa tianao izy tamin'ny voalohany dia tianao hatramin'ny farany, dia miaro anao izy. Fa ianao indraindray mety tsy te ho arovana fa te ho arovan'ny-javatra hafa. Mety te arovan'olona, na te arovana harena, na te arovana voninahitra, na te arovana zavatra hafa, fa tsy mety arovan'i Kristy. Fa ny Petera voalohany toko voalohany 5 teo dia hitantsika hoe ianareo izy izay arovan'ny herin'Andriamanitra. Dia tadidio ary fa ao anatin'ireny fisalasalana ireny dia manararaotra ny devoly fa tian'Andriamanitra aseho aminao koa fa arovan'ny heriny ianao. Fa ny fahaefatra farany dia zao, ao anatin'ny fisalasalana dia ny zavatra tokony tadidinao dia zao hoe olom-bao vidy ianao sy vao vela heloka, olona eo ambanin'ny fiarovan'ilay mahery ianao, ary olona arovan'ny herin'Andriamanitra ianao. Ary farany dia tsy haiko na efa nahazo anao ty fa efa nahazo aty zavatra ty hoe tena tian'Andriamanitra marina ve? Fa maninona ary misy zao ny fiainako, fa maninona ary zao? Dia misalasala ianao amin'ilay fitiavan'Andriamanitra. Mety misy fotoana zany mitrango eo amin'ny fiainan'ny kristianina anankiray, indrindra fa hoe rehefa tojo fahoriana hoe misy olona nantena ianao maty tampoka, fianakavianao akaiky na zavatra ohatrany. Fa zao ny tadidio hoe fampahirezana nomeny Paoly ho an'ny fiangonana tany Roma dia mbola tsy miova io. Romanina toko 9 andininy 5:30 ka hatramin'ny 7:30. Romanina toko 9 andininy 5:30 ka hatramin'ny 7:30 mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo manao hoe iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy dia efa hainareo sady ny tonony. Fahoriana ve? Sa fiafiana? Loza sa fahafatesana? Sa mosary? Sa fahantrana? Araka ny voalaza ny soratra masina hoe noho ny aminao no anatehanay fahafatesana tontolo andro, toy ny ondro ovonoina ny fihevitry ny olona anay. Amin'izany rehetra izany anefa dia tena mpandresy tanteraka isika amin'ny alalan'ilay efa tiantsika. Satria matoky aho fa tsisy ahasaraka antsika amin'ny fitiavana asehon'Andriamanitra antsika, eny na ny fahafatesana, na fiainana, na anjely, na ireo fanapahana, na ireo hery eny nabakabaka, na zavatra ankehitriny na ho avy, na zavaboary inona, dia tsisy ahasaraka antsika amin'ny fitiavana asehon'Andriamanitra antsika ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Tsisy ahasaraka antsika amin'ny fitiavana asehon'Andriamanitra antsika ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Tadidio fa ny olona mamitaka, ny olona mandiso fanantenana, fa ny fitiavan'Andriamanitra tsy mandiso fanantenana zany, fa misy fotoantsika no misalasala mbola tiavy ihany Andriamanitra. Ahoana ary ny amiko ty dia manao adalantsika dia hoy isika hoe tsy tiatsony angamba Andriamanitra. Za angamba dia tena efa leo anay izy. Tadidio fa ny déclaration d'amour-n'Andriamanitra tamintsika dia ny Jeremia toko 1:30 inona lazain'ny Jeremia toko 1:30 manao hoe fitiavana mandrakizay ny tiavako anao ary zany nampaharetako famindrapo aminao. Fitiavana mandrakizay ny tiavan'Andriamanitra antsika. Ary ny tanjon'ny devoly hoe mba hainao ny atonga anao hisalasala hoe tsy tian'Andriamanitra. Kanefa ny anaran'Andriamanitra dia zao, Andriamanitra dia inona? Fitiavana. Izay tokoa ilay izy. Andriamanitra dia fitiavana. Ary zany zavatra mila tsapantsika zany hoe tian'Andriamanitra ianao e. Ny devoly no manao anao hoe tsy tiantsony ianao. Ny devoly no mametraka fisalasalana aminao Andriamanitra zany tsy tianao zany. Ary ianao tsy tian'Andriamanitra zany akory. Fa tsisy en'izany. Tsisy afaka mitiantsika ohatra an'Andriamanitra. Tsisy afaka mitiantsika ohatra an'Andriamanitra. Noho izany tadidio fa ao anaty fisalasalana dia amin'ny fanarana ny tompo dia zavatra anankiefatra no mila tadidina. Dia ny fahatsapantsika voalohany indrindra hoe tadidio fa olom-boafidy sy voavela heloka aho.
tadio fa eo amban'ny fiarovan'Andriamanitra mahery aho, tadio fa eo amban'ny fitiavan'Andriamanitra mandrakariva aho, ary tadio fa arovany herin'Andriamanitra aho. Ary zany tsisy tiantsika ohatran'i Kristy, ary ny fisalasalana dia mahatonga antsika tsy hatakatra izany fitiavan'i Kristy izany. Ary zany ny tanjon'ny devoly ny fisalasalana, fa ny tanjon'Andriamanitra dia hametraka anao ny fitokiana, ka nahatonga azy miteny mandrakariva aminao hoe aza matahotra, aza matahotra. Fa ny fitiavan'i Kristy anao dia tena tsy miova. Tia ny Magui Blanchard ty dia tena tiako be mihitsy. Tia ny vadiko aho, tia ny zanako aho, tia ny namako aho, fa tsy misy tia ohatran'izany fitiavan'Andriamanitra izany, satria hafa loatra io. Tsy midika zany na manamaivana ny fitiavan'ny olona, tsy izay le izy, fa tena hoe sarobidy ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Dia arahoana ty hirity, indrindra fa ho anao izay mety diso fanantenana tamina olona izay nitokisanao, olontianao na ray aman-dreninao na mety vadinao koa aza na mety zanakao na tsy fantatro. Fa ho antsika tanora moa dia matetika ny olona manodidina antsika eo matetika hananantsika fahadisom-panantenana, fa tadio fa tsisy olona tena tianao ohatra ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy azo ampoarina amin'ny fitiavan'olona izany fitiavan'Andriamanitra. Izay angamba ny azo lazana azy. Noho izany aza misalasala, fa ny fitiavan'Andriamanitra no atsapanao hoe voavela heloka ianao. Fitiavan'Andriamanitra no atsapanao hoe arovany ianao. Fitiavan'Andriamanitra no ahitanao hoe eo ambanin'ny heriny mandrakariva ianao. Magui Blanchard no hiaraka amintsika atao anatin'ity hira anankiray ity hoe personne ne peut t'aimer. Trop longtemps, tu souffres en ton cœur d'une profonde solitude. J'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui connaît tes sourires. J'aimerais te le présenter, son nom est Jésus. Et lui seul peut transformer tes peines en joie. Il voit ta misère, il entend tes cris de douleur. Personne ne peut t'aimer, ni ne peut t'assurer. Plus qu'un frère, plus qu'un ami, pour toi il a donné sa vie.
dia izay zavatra lazaiko anao hoe aza mba manahy ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra anao fa ianao neny mety miova fa ny fitiavana ianao tsy miova e. Ary rehefa tena tsapantsika izany fitiavan'i Kristy izany dia izany manomboka manala ny fisalasalana ao anatsika. Tena manala ny fisalasalana ao anatsika izany. Fa dingana mety zavatra mety mitranga amin'ny fanarana ny tompo dia ny fisalasalana eo amin'ny fiaina. Fisalasalana ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra, fisalasalana ny amin'ny famelan-keloka, fisalasalana amin'ny herin'Andriamanitra mety mitranga izany. Fa izao ny tadidio hoe tsarovy mandrakariva fa Andriamanitra ny teny tamintsika tamin'ny alalan'ny teniny. Fa olom-bo vidy tsy voavela eloka isika araka ny Efesiana 2:7. Eo ambanin'ny fiarovan'ilay mahery ianao, Jaona 2:7 ka hatramin'ny 7:20. Arovan'ny herin'Andriamanitra ianao, Petera 2:1 7 ka hatramin'ny 9. Ary eo ambanin'ny fitiavan'Andriamanitra mandrakariva isika. Romaina 9:5 ka hatramin'ny 9. Fa izao inonao anatin'ny fonao ve izany? Fa mila samy teny ianao zao mino izany amin'ny foko. Fa tsy ampy izay a. Fa ho raketiko ao amin'ny saiko izany. Mila inona amin'ny fo izany ary raketinao amin'ny saina. Dia miala ao amintsika ny fisalasalana. Fa ny zavatra faharoa mety mitranga eo amin'ny fiainan'ny kristiana ihany koa dia ny fitsapana. Za tena tsy mino an'izany mihitsy hoe rehefa kristiana ianao a dia tsy marary intsony. Rehefa kristiana ianao a dia tsisy fahasairana intsony eo amin'ny fiainanao. Rehefa kristiana ianao a dia manjary tsy manana olana ara-bola. Za tsy mino an'izany. Fa mety mitranga izany eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray na dia kristiana ary izy. Fa izany rehetrarehetra izany dia fitsapana. Ny Baiboly dia milaza fa misy antony daholo anefa ireny rehetrarehetra ireny matoa avelan'Andriamanitra hitranga. Raha tsy handray afa-tsy izao mba netsika nanankarenana izy fa nahantra tampoka. Olona salama be tahaka ninona izy fa nahary tampoka. Olona nanana ankonana ny lamina ny rindrana izy fa rava tao anatin'ny indray mpimaso. Fa izany rehetrarehetra ny fitsapana ao anatin'ny fiainan'ny olona izany. Ho an'ny olona rehetra izay manaraka an'i Kristy. Fa izao inona ny tanjon'Andriamanitra ao anatin'ireny fitsapana ireny? Satria misy tanjon'Andriamanitra ao anatin'ireny fitsapana ireny. Fa tsy hoe tian'Andriamanitra fotsiny nampiasaina ireny dia asiana ireny fitsapana eo amin'ny fiainantsika kristiana ireny. Fa misy fotoanao tsy azonao izany fa misy olana eo amin'ny fiainanao. Fa izao ny tadidio. Ny fitsapana izay ataon'Andriamanitra dia miteraka vokatsoa amin'ny fiainantsika. Tsy zavatra ratsy ny fitsapana ataon'Andriamanitra fa soa antsika eo. Romaina 5:5 dia milaza an'izany mihitsy. Romaina 5:7 ka hatramin'ny 5. Dia hoy mivaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo manao hoe tsy izany ihany fa ireharehantsika koa ny fahoriana mahazo antsika. Satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ary ny faharetana mahatonga toetra voasedra, ary ny toetra voasedra mahatonga fanantenana, ary ny fanantenana tsy mba manodoka fa efa voarotsaka ao am-pontsika ny fitiavan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy masina izay nomena antsika. Izany anie io e. Ny fitsapana miteraka vokatsoa amin'ny fiainantsika. Aveko ilay izy. Romaina 5:7. Fa tsy izany ihany fa ireharehantsika koa ny fahoriana mahazo antsika satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana. Jereo fa rehefa tena mifikitra amin'ny tompo anao amin'ny fahoriana ireny dia manana faharetana ianao amin'ny fanarana ny tompo. Ary ny faharetana izy mahatonga iny toetra voasedra. Toetra voasedra. Ary iza moa no tian'Andriamanitra ho ampiasaina? Tsy ny olona efa voasedra. Noho izany matoa tsapain'Andriamanitra amin'ireny lafiny ireny ianao dia tian'Andriamanitra ho ampiasaina ianao. Ary ny toetra voasedra hoy izy mahatonga iny fanantenana. Ny olona zatra ny sedrain'Andriamanitra dia izao hoe mahita lanitra manga foana izy ao ambadiky ny rahona amin'ny tatao. Ary ny olona sedrain'Andriamanitra dia tian'Andriamanitra ho ampiasaina sy ho taritina miditra lalindalina kokoa. Noho izany aza taitra ianao raha mandalo fisedrana. Zavatra mety lalovana amin'ny fanarana ny tompo izany. Fa ny fitsapana dia miteraka vokatsoa eo amin'ny fiaina. Amin'ny fotoana iainana azy aloha dia izy moa ny teny hoe tsara io.
tsy za aloha e fa manahirana io ary mampitomany io fa saingy zao rehefa tafavoaka anao de hitanao ny voka-tsoany fa ny faharoa ihany koa de zao hoe ny fitsapana de mamolavola ny toetratsika izy io tena ny toetratsika mihitsy no amboarin'Andriamanitra ao anatin'ireny fitsapana ireny ary tadio fa ny fanarana ny tompo a mety mandalo an'izany atao hoe fitsapana izany fa tsy mbola tena niditra lalina ianao zay raha mba to mbola tsy voatsapa ka aza mitady loza koa nefa hoe tsapao ao tompo fa aleo ny tompo ny asa amin'ny fotoana de jereo tsara ny inona lazainy Jakoba indray raha nampaherin'ny olona izy manoloana ny fitsapana Jakoba toko voalohany ny andininy faharoa ka hatramin'ny fahaefatra no vakiako aminao hoy ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ry havako ataovy tretrika tokoa ny tenanareo mba hifandafaran'ny fitsapana samihafa satria fantatrareo fa ny fisedranan'ny finoana de mahatonga faharetana ary aoka ny faharetanareo ho mba nasa tanteraka mba ho lavrary sy tonga ohatra ianareo ka tsy horon-javatra na inona na amin'inona na amin'inona zany ny fampahirizana ataon'ny Jakoba ny fitsamana ozy izy de zao hoe mamolavola toetra io ry havako ataovy tretrika tokoa ny tenanareo mba raha hifandafaran'ny fitsapana samihafa zany hoe raha tonga aminao daholo ty fitsapana samihafa ty de zao ataovy tretrika tokoa ny tenanareo satria fantatrareo fa ny fisedranan'ny finoanareo de mahatonga faharetana fanarana ny tompo ane de mitaky faharetany firy zay tanora hitako nanara-diny tompo zay fa firy koa nefa fantatro fa niembotro fa firy koa nefa ny mahafinaritra mijery azy hoe nandalo sedra maro samihafa de hitanao hoe naharitra tamin'ny fanarana ny tompo iny lasa lavitra fa misy mihevitra fa rehefa manaraka ny tompo anao de manga foana ny lanitra tefen'Andriamanitra isika mba hamolavola ny toetra tsika de jereo fa ny olona zatra ny tefen'Andriamanitra manana toetra tena hafa mihitsy ny olona de hitanao ny volamena tsy mamirapiratra raha tsy avy ny tefena sy ny dorana de ny kikisana de mamirapiratra tsisy hafan'izany ny fiainantsika tanora kristiana rehefa tsapain'ny tompo isika noho izany tadidio fa ny fitsapana de endrika fiainana anakay mety sedrain'ny fiainana kristiana zany fa tsy rehefa tonga ny fitsapana de aiza ianao Andriamanitra so tsy misy arenao maninona ary any manao an'izao so de ny hotana ataoko ary natonga an'ity satria misy fampianarana hoe rehefa marary ianao zay de nanoty ianao zay rehefa misy olana eo amin'ny fiainanao de tsy milamina zay ny fiainam-panahinao tsisy en'izany jereo ny fiainan'ny apôstôly ny sedra olana any ireny narary any ireny tsy midika zany hoe tsy eo amin'ny tompo izy fa zao navelan'ny tompo itsanga ireny mba hanefenany toetratsika ary zay ngamba nahatonga ny STK zandriny mora tsy azo anao an'ity hira ty hoe fitsapana de mbola averiko indray ny hira ho eto amin'ity onjam-peo ty tsy hoe fanetsena manambangana fandravahana fandaharana fa ny hira fanamafisana ny hafatra ny hira ihany koa de etitsika hitondrantsika ny fotsika ho natrehan'Andriamanitra fitsapana iarahantsika amin'ny STK zandriny mora tsy azo Andana haturu Iunza jalulalina Iati mafalina Ireni nuekeni Itanga situna
nato anuhuruni yavaana aturu Iunzanjanulalina niati mafanina ireni nuekeni itangasituna terefitapani yalalini finuna Natukatanifona Itamanulona Uarikazana Ajenda paratasana Tiwe matijana Kameli sasi Patini bauita Yana matukiasi Raseda kanalazu Ile tufunikiazu Kuluna taritana Kajera kaniana Tiwe yana nufaisina Kajena natia isina Pafatani tukua Sede jamasua Yavaranato anuhuruni yavaana aturu Niunzanjanulalina niati mafanina ireni nuekeni itangasituna terefitapani yalalingi finuna Yavaranato anuhuruni yavaana aturu Niunzanjanulalina niati mafanina ireni nuekeni itangasituna terefitapani yalalingi finuna Asana voarainao tsara le tononkera teo hoe tsy hainao akory ny hoe ao anatin'ny aizina ka faiziny tokoa. Tsy hoe ao anaty aizina ianao dia faiziny, fa hitsapan'ny inona ozy izy ny finoana. Ary ny olona dia mila mahatsapa fa ny fitsapana na ny fisedrana dia fiainana anankiray izay lalovan'ny fiainan'ny kristianina. Jereo anie Paoly apôstôly natanjaka be ny finoana ary tena tao amin'ny tompo nefa nanino nandalo sedra. Noho izany ny olana ny lalovany tsy miteny mihitsy izy hoe dia nanota dia nisy tsy nety nataoko ka dia navelan'Andriamanitra hitranga tamiko. Tsy izany nandraisany azy fa hoe anehoan'Andriamanitra ny voninahiny ireny. Jereo anie zavatra nytenenin'ny Paoly Korintianina faharoa toko fahaefatra. Korintianina faharoa toko fahaefatra ny 17 ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Korintianina faharoa toko fahaefatra 17 ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo amin'ny anaran'ny tompo manao hoe izahay mitondra izany rakotsoa izany kosa dia toy ny vilany tany ihany mba hahitana tsara fa izao ery tsy manatsala izao dia an'Andriamanitra fa tsy anay. Ny fandaharam-pahoriana izay nefa tsy voapototra, very-hevitra nefa tsy mamoy fo, enjen'olona nefa tsy laozan'Andriamanitra, azera nefa tsy maty. Entinay mandrakarivo ao amin'ny tenanay tokoa fa velona Jesosy. Satria eo amin'ny fiainanay dia ny fahafatesana ny mananontany anay lalandava no ny amin'ny Jesosy mba haseho ao amin'ny tenanay mety maty koa fa velona Jesosy. Ao anatin'ny fitsapana ny toetsain'i Paoly dia zao hoe anehoako fa velona Jesosy. Fa tsy hoe tena lazain'ny olona fa resy azy ao, tena lazain'ny olona fa zao azo, tena lazain'ny olona anehoana fa velona Jesosy ao anatin'ireny fitsapana ireny. Io Korintianina faharoa toko fahaefatra andininy fahavalo io dia hitantsika tsara hoe ifandahara-pahoriana izay nefa tsy voapototra, very-hevitra nefa tsy mamoy fo, enjen'olona nefa tsy ilaozan'Andriamanitra, azera nefa tsy maty. Noho izany ny fitsapana dia anehoana an' Jesosy Kristy marina tokoa amin'ny fiainantsika. Anehoana an' Jesosy Kristy
ny antony fitsapana ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ary ny farany ny antony anaovan'Andriamanitra ny fitsapana eo amin'ny fiainako ve, eo amin'ny fiainanao ve, eo amin'ny fiainantsika ve, dia ahoana indray ny filazan'ny apôstôly Petera azy. Hoy Petera voalohany toko 5 andininy 9 ka hatramin'ny 10. Petera voalohany toko 5 andininy 9 ka hatramin'ny 10 dia hoy Petera manao hoe mahonona tena ary miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha manodidina anareo tahaka ny liona mierina mitady izay harapany finoana mafiona entina manohitra azy satria fantatrareo fa fijaliana toraka izany koa no hiaretan'ny avanareo mpino eran'izao tontolo izao. Fahoriana toraka izany koa no hiaretan'ny mpino eran'izao tontolo izao havanareo koa. Ny fiainana kristianina kay izany a dia tsy maintsy misedra fijaliana, fisehony mety samihafa, fitrangany mety samihafa, ny alaliny mety samihafa, fa raha vao mbola kristianina koa dia tsy maintsy mandalo sedra. Jereo tsara fa rehefa misy fotoana hiditra amin'ireny fianarana lehibe reny na le grandes écoles reny ny olona dia misy atao hoe bijoutazy matetika. Atao inona? Sedraina vao azo ampidirina ao anatin'ilay sekoly. Ary ohatran'izay koa sekolin'Andriamanitra. Raha anaraka azy dia tsy maintsy sedraina aloha. Vao tena mahita hoe ao tokoa fa tsara ny miaraka aminao tompo. Noho izany tadidio fa ny fitsapana araka ny filazan'ny Petera azy teo, ilay Petera voalohany toko 5 teo andininy 9 ka hatramin'ny 9 dia ahitantsika fa ny fisedrana hatramin'ny 10 ozy izy ny 10 manao hoe rehefa avy niaritra fijaliana vetivety kosa ianareo dia ilay Andriamanitra loharan'ny fahasoavana rehetra izay niantso anareo amin'ny voninahiny mandrakariva ao amin'ny Kristy Jesosy no andala vorary sy ankahery anareo ary anamafy sy ampiorina anareo. Rehefa nandalo fisedrana ianareo izy dia Jesosy Kristy no andala vorary sy ankahery anareo ary anamafy sy ampiorina anareo. Ny dika zany dia zao hoe ny fitsapana no mahamatotra ny kristianina. Tsy hoe manefy ny fiainan'ny kristianina fotsiny ny fitsapana fa mahamatotra azy. Ka raha teo matotra zany ianao mifanarandiny tompo aza mitsoka an'ireny fitsapana ireny fa hatreo satria ny fitsapana dia avelan'Andriamanitra hitranga amin'ny fiainantsika ary asain'Andriamanitra ho atrehantsika. Noho izany mino ve ianao fa io fitsapana ataon'Andriamanitra anao io dia hitondra zavatsoa amin'ny fiainanao dia tadidio fa manana finoana fa tena mitondra zavatsoa amin'ny fiainanao io, tena mino vai ianao hoy Hosana. Raha ohatra hoy isika teo hoe ny fitsapana nehoana ny Jesosy Kristy marina, ny fitsapana dia mahamatotra ny fiainan'ny kristianina moa mino ve ianao. Hosana tena mino ve ianao. Sananizao kamitalao liantsoan'Andriamanitra efa totsarunao tsy mivaly atrizao ny fangatana natao tena mino tsy misy adino fomeny tompon'any pety lehibe mbola misy angamba zava mahajamba mavatopatotrana imanafina tselekena fantaniza yao amuna ratinao niwe uvonzena si maintsy
nesoanao nony ady sarotra sy mafiaretanao aoka tsy otomany no asefitrany izany fa saotra ho any tomponao tetezanefa fa tsy ilefa nanao ny fanompona iaotsoroana nayatra manaina tsy maintsy sedraina hoe tena minovayana marirano senatoza no miareny andarana okamatsoany sanyana aokotonga fianarana avela ifamimiatrany mianitsa nasisetona planety silaozany zany mijoro minofonyana famahitana hoanyamanitra ninonino namazanao lalana tsara mitondany anao toninandeha nany Jeso Kristy azy nianatrehanao hoaviandrizany volandesenao nayatra manaina tsy maintsy sedraina hoe tena minovayana le zavatra nylazaiko tany am-piandohana hoe ny fo no fototry ny zavadrehetra ao anatin'izy io ka raha ao anatin'ny fotsika ao no tsy resy lahatra manaiky ny fisedrana ataon'Andriamanitra amintsika dia tsy ho hitantsika ny herin'Andriamanitra fa zao no mila tadidiana hoe tahaka ny hatsapantsika ny herin'Andriamanitra ao anatin'ireo fitaovitsarotra izay lalovantsika ireo dia tahaka izany koa no hatsapanao ny fitahian'Andriamanitra anao any anatin'ireny fitsapana izay sedrainao ireny raha ohatra ny fonao io tena matoky an'Andriamanitra dia tadio foana izay ao anatin'le fisedrana izay mahamaivay atrehanao io dia ho hitanao ny herin'Andriamanitra ary ao anatin'ny tahaka izay fahitanao ny herin'Andriamanitra miasa aminao mampahery anao izay no ahitanao ihany koa ny fitahian'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao ho atsarovy ary fa zavatra roa no resantsika hoe ny zavatra mety mandalo ao amin'ny fiainan'ny fanaranany tompo dia ny fisalasalana tonga amin'ny tenintsika tanoha hoe normal ianao raha mandalo fisalasalana amin'ny fotoana anankiray fa zavatra mety sedrany zany normal koa anao amin'ny fotoana anankiray raha mahatsiaro hoe fisedrana amin'ny fiainana hoe ahoana ary zao fa tsy normal ianao raha ohatra ka manana fifandraisan'ny fiainao amin'Andriamanitra kanefa tsy matoky azy ao anatin'ireny fa raha vao miverina aminy enge ianao dia asorony fisalasalanao mifikitra aminy eny ianao dia ataony tsapany fa mahasoanao io fisedrana lalovanao io dia ny tenin'Andriamanitra farany any tiako ho tsarovantsika ety ampamarana izao fandarana izao dia zavatra nambaran'ny Jeremia 5:20 Jeremia 5:20 ao manomboka amin'ny 1:11 Jeremia 5:20 manomboka amin'ny 1:11 manao hoe izao manko no mahalala ny hevitra homaniko ho anareo dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza tenenitra avy amiko tompo izany ho avy azo antoka no omeko anareo amin'izay raha miantso ahy ianareo ka mivavaka amiko dia hiaino anareo aho raha mikatsaka ianareo dia hita izao tompo dia manao teny entitra aminareo hoe raha tadiavinareo amin'ny fonareo manontolo ao dia hanaiky ho hitanareo hanova izay manjo anareo aho dia izay ndray koa no masaka azo natolotra teto amin'ity fandarana isika samysika niarahanareo tamin'ny namanareo Kamira Falimana ity hivavaka isika amarana izao fotoana izao fa ny teny dia hoe mahiriza amin'ny fanarana ny tompo fa misy zavatra maro samihafa izay
enarana amin'ny fanarana azy io. Ary aorianany vavaka dia nihira hoe miorena izay ataon'ny fanaka voafidy no atolotra antsika fanaka voafidy tsiraray avy any anivon'ny tokantrano any, satria nirina antsika tanora kristianina rehetra nge dia mba tena ho fanaka voafidin'Andriamanitra tokoa ary tena iorina amin'ny fanarana azy. Raha ny masina tsara indrindra eo misaotra anao izahay, nomenao ty fotoana ity, menao zao onjam-peo izao, ahafahanay nanovo ahay mpanavavao avy aminao, nazonay ny teninao izay faniliny tongotra sy fanazavana ny lalanay, ny teninao izay hantokana hiarovan'ny tanora ny lalakaleany tsy ho voaloto, ny teninao izay irenay izay mba horaketinao am-po mba tsy anotanay aminao. Mampahireza zay rehetra mandalo fisalasalana na sedra na fitsapana maivay amin'izao ora sy fotoana izao. Tompo, aoka ny fanahinao ilay mpampahery, hapitraka azy ireny ary hitarika azy amin'ny lalan'ny fahamarinanao. Ho anay kosa izay matsiaro tena toa milamina ny fiainam-pananay dia arovy izahay, tehirizo ao aminao izahay, ary aza vely irehare izay fa ataovy mahay manetry teny ao anatrehanao, ary ataovy tsapany tsiraray fa reny zavatra mitranga eo amin'ny fiainanay ireny tompo dia fomba izay hanefenao ny fiainanay. Dia misaotra tamin'ny fotoana nomenao anay androany indray, dia enao ny hitay ny fiainan'ny tanora rehetra izay manaraka izao fandarana izao, mba hahatonga anay iorina ao aminao ny finoanay ka ho fanaka voafidy ho anao tokoa izahay. Misaotra Kristy tompo, amen. Dia manao mandram-peona mandram-pitafa amin'ny heriny anoto izao indray, miorena tsara ry fanaka voafidy io. Tsy ho fantatrao tokoa ny fotoana izay iverenany Jesosy tomposoa, mazoto fahazamalay fa tsy ho fonatsiako ny fikelezana ho ainao aminy tompo Jesosy. Simba siulu
atsapanao fa de sosy tetianao tsisy fomba isovely fa hovohody zavitsy anao karatola iano izay iverenany eto indray sosanao itsena azo sabatra mandraky izay mibebaka mivereny indray alianao akofantatrao fa izao tontolo izao diambolo levona voko osimba sy olo tsinjovy no avinao fa efa ho avy anety so mibebaka mivereny indray alianao akofantatrao fa izao tontolo izao diambolo levona voko osimba sy olo tsinjovy no avinao fa efa ho avy anety so tsinjovy no avinao fa efa ho avy anety so tsinjovy no avinao fa efa ho avy anety so fandarana isika samy isika fandarana vokarintsika samy tanora ary natao ifampitaizantsika samy tanora fandarana isika samy isika iresahana manokana ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika mba ahatonga atsika aharitra sy ivelatra amin'ny fanarahana ny tompo arahinao isaky ny sabotsy arivo eto amin'ity onjam-peo maminao ity